Vatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Isaorana ane Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrampony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra izay mitondra fanantenana ho anay, ary izany no nahatonga anay velona eny atrapa-monjena ka tratra ity maraina ity indray. Mangasitraka anao indrindra satria lehibe tsy takatry ny saina ny fitiavanao sy ny famindramponao, ary misaotra anao indrindra mbola nifoazinao zay tamin'ity maraina ity, mba hahafahanay mandray ny vatsim-panahy avy aminao, izay hery hahafahanay mamakivaky ny tontolo andro, ary indrindra koa mampitombo ny finoanay, hahafahanay mijoro vavolombelonao, mitondra ny fitiavanao, ary mampiatra koa izany fitiavanao zany, manomboka eo amin'ny tenanay voalohany indrindra, ary amin'ny manodidina anay izay rehetra mifanerasera aminay. Amin'ny asa fanompoana izay ampanondranao anay tsiraray avy, sy ny adida manandraikitra izay nasainao totosain'ny tsiraray avy. Mitenena ara Jesosy araka ny fombanao, amin'ny alalan'izao mpanomponao zao, ary ny fanainao masina ny hitaridalana, dia ny sitraponao reriany sy ny afatra novombarako amin'ity maraina ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Miarabantsika rehetra mpianakavy ny finoana, izay rehetra miaino izao fandaharana vatsim-panahy maraina izao, ary ilay Andriamanitry ny faharetana sy ny fiadanana ny ombantsika tsiraray avy. Ny teny fampahirizana izay angalantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny bokin'ny Romanina toko 5:10. Romanina toko 5:10, raisitsika amin'ny 5 atsahatra hatramin'ny 7:13. Le livre de Romains chapitre 15, verset 5 à 13. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ane, hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vavy iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo, koa ho voninahitran'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny famarinan'Andriamanitra ahatoy ny teny fikasana amin'ny razana, mba hankalazan'ny jentilisa amin'Andriamanitra koa noho ny famindrapo araka ny voasoratra hoe: izany no iterako anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao. Ary koa izy miravoravory jentilisa mba amin'ny olony, ary koa miterahany Jehova ry jentilisa rehetra, ary onka kalaza azy ny firenena rehetra. Ary ho koa Isaia, isy solofony Jese dia ilay hitsangana napaka ny jentilisa, izy no itokin'ny jentilisa, ary Andriamanitry ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra, amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ny vatsim-panahy izay omeny tompo antsika amin'ity maraina ity dia ampatsahivina antsika fa Jesosy Kristy Tompo dia manome ny fanantenana. Jesosy Kristy Tompo manome fanantenana. Ary izay indrindra no fanoharana izay noentiny amin'ny alalan'izao voasoratra amin'ny bokin'ny Romanina izay novinakitsika teo izay, ary izay fanomezana fanantenana izay rehefa nandray an'i Jesosy Kristy Tompo ny kristianina anankiray na ny mpino anankiray, dia afaka manana firaisana, manana fifandraisana amin'ny kristianina namany, amin'ny kristianina mpino miaraka aminy. Raha jerevantsika mantsy izao vanim-potoana iainantsika izao, dia fantatritsika ary tsapantsika fa manjaka ny fitiavatena. Ary izay fitiavatena manjaka izay tsy hoe misy fotsiny ny matanjaka sy ny malemy, na misy ny manana fanomezam-pahasoavana maro samihafa, dia misy ireo malemy tsy manana, fa ny tsiraray avy dia efa nomen'ny Tompo ny fanomezam-pahasoavana voalohany indrindra, ary ny faharoa dia efa nomeny koa ny talenta faharoa. Ary eto indrindra ny tenin'Andriamanitra no mampatsiahy antsika fa zarazarera samihafa ny fanomezam-pahasoavana, fa ny Tompo aloha dia iray ihany. Ary misy ny atao hoe matanjaka sy ny malemy ara-pinoana no lazaina eto, fa tsy amin'ny fanomezam-pahasoavana na amin'ny talenta.
eo anefa dia miseho ny tsy fifankazahoana, miseho ny tsy fifankatiavana, miseho ny fifampisarahana, ary miseho ny tsy tokotoko ara-pinoana ao anatin'ny fianakaviam-bean'ny mpino. Satria nahoana? Satria ny matanjaka ara-pinoana tsy mety izaka reo malemy ara-pinoana. Misy ny matanjaka ara-pinoana koa nefa dia vonona ny zaka mandrakariva ny fahalemeny reo izay mbola marefo ara-pinoana. Ny marefo ara-pinoana kosa nefa dia tsy miezaka ny mba hiatanjaka ara-pinoana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka, fa dia mionona fotsiny fa hoe dia malemy ara-pinoana ary dia lasa tsy fahamarinana sy fanararaotana eo anatrehan'ny tompo. Ka na ny matanjaka ara-pinoana na ny malemy ara-pinoana dia tokony hangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina mba azahoan' izy ireo mifampahazaka sy mba azahoan' izy ireo mitovy am-pinoana mba ahafahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Misy koa reo izay nomeny tompo fanomezam-pahasoavana amin'ny talenta, amin'ny fanomezam-pahasoavana, dia mampiasa izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ireo kosa izay ataontsika indray hoe malemy na mety tsy mitovy amin'ny hafa ny fanomezam-pahasoavany, dia misy koa ny fanararaotana amin'ny fanomezam-pahasoavana na ny talenta ho an'ireo izay manana tsy mitovy aminy, dia teraka ny fampisarahana, teraka ny tsy fifankazahoana ao anatin'ny asa fanompoana izay ampanondrahan'ny tompo amin'ny samy kristianina. Ary izay indrindra no tiany tenin'Andriamanitra ho lazaina sy ampatsiahivina amin'ity andro anio ity, fa na matanjaka ara-pinoana ianao, malemy ara-pinoana ianao, na malemy na tsy manana fanomezam-pahasoavana na talenta mitovy amin'ny hafa ianao, dia mila anana ny tsiraray avy, mila anana ny kristianina, mila anana ny mpino ny fiheverana ny hafa mialohan'ny tena. Dia mety hitentsika hoe inona zany no anton'izany hoe Jesosy dia manome fanantenana, izay indrindra manome fanantenana atsika Jesosy Kristy tompo, satria ny fanomezam-pahasoavana omeny atsika, na ny talenta omeny atsika, na ny tanjaka ara-pinoana na ny fahalemena ara-pinoana izay ananan'ny kristianina tsiraray avy, dia mila atambatra ireny ahafahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra, ahafahana mijoro ho vavolombelon'ny tompo, ary ahafahana koa mba hatanteraka ny mahiray any ao amin'ny Kristy Jesosy, fa tsy hahatonga ny fifampisarahana na ny fizarazarana. Tsy tanterakitsika nefa izany raha tsy mitoetra anatintsika ny fitiavan'ny Jesosy Kristy tompo. Tsy tanterakitsika izany raha tsy lay fanavaozana ny toe-tsaina, ny toe-po, ny toe-panahy no mitoetra ao anatin'ny kristianina sy ny mpino tsiraray avy. Ao anatin'izany dia tsisy mihitsy ny fanararaotana na amin'ny lafin'ny ara-panahy izany, na amin'ny lafin'ny fanomezam-pahasoavana izany, na amin'ny lafin'ny talenta izany. Ary izay indrindra no tokony aporisika ny tsiraray avy, na ny matanjaka, na ny malemy, mba hanana hetaheta mandrakariva ka hifikotra amin'ny Jesosy, hanantona amin'ny Jesosy bebe kokoa, ka mba tsy havery fanantenana azy, fa kosa atokisiny fa ao amin'ny Jesosy no misy ny fanantenana, ary ny fanatonana sy ny firaisana amin'ny mpianakavin'ny finoana no atonga koa ny fanantenana sy ny fitiavana hitombo sy ho tanteraka. Eto ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra tao anatin'io bokin'ny Romanina io, dia Jesosy Kristy tompo mihitsy, lay Andriamanitra ray mihitsy no mamporisika ny tsiraray avy, mananatra ny tsiraray avy, ary mampahery ny tsiraray avy, mampatsiahy ny tsiraray avy, satria ny vavaka mihitsy
Andriamanitra ray izay manome ny faharetana sy ny fampahirezana fa mba hananantsika ny fanahin'ny firaisana ho an'izay mpanaradia sy ho an'ny kristianina. Ary izany no efa nitanterahany ho an'ireo mpino tany Roma rehefa nanaraka ny Kristy Jesosy izy ireo. Ary izay indrindra no ahafahan'ny kristianina mpino hiaraka ny voninahitra ny tompo, hiaraka idera, ankalaza, hananatra ny hira fiderana satria rehefa miray ny kristianina, ninonina fahatanjahany, ninona fahalemeny, ara-panahy, ara-pinoana dia zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra ray ary mahafinaritra ny sofin'Andriamanitra ny firaisana, ny fiarahana, ny fieverana, ny hafa mihoatra noho ny tena mba hatateraka ny teniny hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny mahiray atsika. Anio aran'ny tompo lay manome ny fanantenana, manome ny faharetana ho aisanao dia mampatsiahy atsika fa mila mirahina amin'ny Kristy Jesosy itsika tsiraray avy. Ny matanjaka sy ny malemy, ny lehilahy sy ny vehivavy, ninona fiaviana dia izao afaka ny iray, afaka niaraka anompo rehefa nino any Jesosy Kristy tompo ary rehefa nandray an Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpanapaka ny fiainana. Ry mpino kristianina izay miaino izao vatsim-panahy izao, tsarovy fa mila ilaozantsika ny fahasamihafantsika, mila tanterahantsika ny fiheverana ny hafa mihoatra noho ny tena, ary mila atsahatrintsika koa ny fitiavan-tena na ny fanarorotana ny hafa koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa amin'ny alalan'ny fahasamihafantsika sy amin'ny alalan'ny maizy atsika sy amin'ny alalan'ny fampiasantsika ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra atsika dia ireny no ahafahantsika miara-manome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy natao ampisaraka atsika akory izany. Ary izay indrindra no mahatonga ny tompo ilaza hoe mifandray ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy anareo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Eto ny tompo dia mampatsiahy atsika fa izy no afaka hanome atsika izany fanantenana izany, izy no afaka hanome atsika izany faharetana izany, izy no afaka hitahiry atsika amin'izany firaisana izany. Ary izay no nahatonga ny Paoly apôstôly mamarana amin'ny vavaka izay nasandrany teo anatren'Andriamanitra hoe mangataka aminao Andriamanitra mba hameno ny kristianina amin'ny fifaliana sy ny fiadanana mba hitombony izy ireo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ary tsaroa fa rehefa matoky an'Andriamanitra sy mitady ny fanampiny mba hisian'ny firaisan-kina isika tsiraray avy dia ho feno ny fanahy masina, ary izay no mahatonga antsika hiaina ao anatin'ny firindrana. Meteza ary ino sy andray an'ilay Kristy Jesosy nanome ny fanantenana sy ny faharetana mba aizantsika manompo azy ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fitiavana ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fiadanana. Vavaka isika. Misaotranao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Mankasitraka Jesosy nampatsivinao fa ianao rery ihany no afaka ny manome ny fanantenana. Ianao rery ihany no afaka mitahirana ao anatin'ny faharetana. Ary ianao rery ihany no afaka mandevona izay rehetra fitiavan-tena na fanararaotana na izay mety fifampisarahana tafatoetra ty anatinay mba hatateraka ny teninao Jesosy hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny maray atsika. Jesosy malalo, ao karaha Jesosy izay tsiraray avy, ampiasa ny fanomezam-pahasoavana, ampiasa ny talenta izay nomenao anay mba hahafahanay Jesosy hevitra ny hafa mihoatra noho ny tena. Ary koa Jesosy aoka izay tsiraray avy tsy hanaroroatra ny hafa na hanaroroatra koa Jesosy ny fanomezam-pahasoavany ny hafa, idediavana ny tombontsoan'ny tena, ampisongadina ny tena kanefa hitarika any amin'ny fahaverezana. Fa kosa Jesosy ifampitsinjo, ifampitantana,
ifankatia, ifampizara mba hatonga ny fanjakanao iparitaka eto amin'izao tontolo izao, ary hatonga ny fitiavanao ipaka amin'izao tontolo izao izay mbola ao rakitraizina, ary hatonga izy ireo iditra koa amin'ny fanjakanao, ka anaiky anao sy andrainao Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpanapaka ny fiainany. Jesosy malalo, aoka ny fananao masinara no anazava izany teninao zany ao anatin'ny fony tsiraray avy, mba hitoetra lalina ao anatin'ny fony zany, hiasa mahery ao anatin'ny sainy sy ny fanany zany. Ka raha misy Jesosy tsy araka ny sitraponao, tenao no androdana sy anongotra izay tsy araka ny sitraponao ao anatin'ny tsiraray avy, mba hiaina ny tsiraray avy sy ahafahany rehetra anompo amin'ny fitiavana, ka tonga ny firaisan-kina sy hitehirizanao anay araka ny tenina hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ry Andriamanitry ny fanantenana tomoera aty anatinay. Ry Andriamanitry ny fitiavana miasa mahery aty anatin'ny fonay. Ry Andriamanitra mpanavao sy mpanangana avaozy izahay mba ho tena mpanomponao marina, te tahaka ny apôstolinao ny fampizara izay fananana rehetra amponanao sy hitoriana ny filazantsaranao. Aoka izay Jesosy ho pino marina ao anatin'ny firaisan-kina, ifampitantana hitory ny filazantsaranao, fa tsy ho varinany amin'izao fiainana izao, ka sanatria ilaozanao, ka raha tonga tampoka ianao dia aizano isy anay. Aoka izay ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana, dia ho tehirizanao anay ny sandrom-boninahitry ny fiainana. Ho anao ry lay mipetraka ambony seza fiandrianana, litera sy ny aza ary ny voninahitra mandrakizay, fa kosa Jesosy malala ho tanteraka aminay tsirairay avy ny tsodranao masina manao hoe: lay Andriamanitry ny fanantenana hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra, amin'ny finoana mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ho anao ny tera sy ny aza ary voninahitra mandrakizay. Alléluia. Amen. Bonne journée daholo. Tahiny tompontsika rehetra tompo.